zay ny amin'iny fa délégation mafonja avy amin'ny direction exécutive de comité contre le terrorisme nan'ny DECT no mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manao ny tombanezaka mahakasika ny dingana tanterahan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny asa fampiroroana ireto délégation mafonja ireto mandritra izao fotoana andalovana izao. Tsy mbola miasa mavitrika amin'ny fitandrona ny asa fampiroroana i Madagasikara araka nambaran'Andriamatoa Jean-Paul Laborde talepanatanteraka ny komity miady amin'ny asa fampiroroana na ny DECT eo anivon'ny firenena mikambana. Mbola mijanona amin'ny famolavolana ny lalàna hoy izy no tanterahantsika. Kanefa ilaina ny fanamafisana fanabeazana ary ny ady amin'ny fampiroroana no i Madagasikara manana tanora maro. Mbola tsy nisy ny trangana asana fampiroroana teto Madagasikara hoy kosa ny minisitry ny fitsarana. Saingy tokony ho mailo kosa isika manoloana ny firongatry ny antoko-pivavahana samihafa miorina eto Madagasikara. Manoloana io, ankoatra ny fametrahana andian-dalàna dia misy ny fepetra hafa izay raisin'ny gouvernemanta. Fepetra reny hoe amafisina ny fanaraha-masony sisy tany araka an'ilay inona moa zany misy izy ty moa ohatrany hoe évaluation le nataon'izy ireo dia ny natao androany marainina iny zany no fampilazana hoe reto avy ny zavatra nataonay dia misy ny hoe fanamafisana ny fanaraha-masony sisy tany fanamafisana koa ny amin'ny anabakabaka koa ny amin'ny fiaramanidina zany hoe mba misy amafisina zany ny hoe fisian'ny sécurité dia na amin'ny ara-pahasalamana raha voalaza teo mba misy ihany koa sehatra amin'izay fotoana izay anaraha-maso ny fahasalamana miditra sy mivoaka teo ny sistantsika. Dia akoatr'izay moa ny lalàna mifeha ny asan'ny fampiroroana zany iny izay efa nolanina teo anivon'ny Assemblée nationale. Manaitra ihany ny fisiany hoe mitombo bebe ary na izareo namana musulman dia gadagaga ihany koa mahita an'ilay fitombony bebe satria amin'ireny indraindray misy an'ilay fitaizanan'ilay olona ka atahoana sao dia mba ry zareo le silamo mahery fihetsika no tafiditra aty amintsika fa tsy ilay silamo misy teto hatramin'izay dia fepetrana zany dia hiezaka ny fanjakana zany mba andeha hijery anamarina na toerana hijery hoe ara-dalàna ve ny fisian'izy ireo nahazo taratasy ara-dalàna ve izy ireo. Nataontsika hoe association culturelle zany misy lalàna reny dia ao amin'ny ministèren'ny antitany zany no mangataka fahazoan-dalana izay anangana nyreny association culturelle ireny. Izay no jerena zany amin'izao hoe ianao ezaka ny fitondram-panjakana zany mba ohatrany karazana recensement jery amin'ilay faritra rehetra izay ahahina zany hoe misy an'izay sao dia nireo ilay mahery fihetsika no tonga aty amintsika dia tsika varimbariny eto izay ilay ilana an'ilay hoe prévention. Mitondra fanohanana ara-teknika ao Madagasikara ny DECT. Ny fijerenan'ny fomba ahafahana mampianatra ny lalàna samihafa ejina amin'ny asa fampiroroana no nahatongavan'ireo manam-pahaizana momba ny ady amin'ny asa fampiroroana mba ahafahana misoroka izany. Nisy ny dinikasa sy fifanakalozana traikefa ny arahana tamin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny fitsarana malagasy teny Faravohitra taorian'ny dinika teny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy. Marihana fa haritra 3 andro amin'ny fitsidihan'ny délégation avy amin'ny direction exécutive du comité contre le terrorisme na ny DECT.